fa mba laha ny zavatra teneniko diso, raha ny zavatra teneniko mivaona, raha ny zavatra teneniko manopa, raha ny zavatra teneniko mandrangitra ny olona hoe andao tsika rodaniny zao, meloka zaho. Fa raha zaho miteny hoe ny zavatra hahafaty ndao ifampiresafa. Fa tsy hoe lombiry tamin'ny andron'ny 2018 lafa avy amin'ny fahefana nareo lasa azo amboara dite gny lombiry. Mialatsiny. Faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy mahavelom-bolo zava-misy amin'izao fotoana zao satria mivoaka ao anatin'ny fanginy olo manam-pahaizana makasika an'ity pastelaire ty. Raha isika zao nataony solombavamboaka teo aloha Kéron Dialson faneho-kevitra izay miteny nataony solombavamboaka Tiniko Roberto makasika n'ity pastelaire ty. No mahafisy ny vidéo fampiterina teo fa hoe ny lombiry hoy izy lasa fanaovana dité amin'izao fotoana zao. Hazavana amintsika kely aloha sody tsy mahafantatry ny natao hoe lombiry amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na aiza anao. Ny lombiry dia hazo maniry any aminay ihany, poison mamono io tsikitikitiana fa raha vao ataontsika mikasikasika am-bava tena mamono poison. Zany mindrindra no mahafisiny teo hoe zavatra efa natao hoe lombiry mahafaty ve de lasa mamelona izy am'izao lasa dité. Tsy de valapatratsika fa hitantsika ihany koa fa nikevitra nataon'ny Kéron Dialson zay ihany koa makasika ity pastelaire ty satria le zavatra manko an-dranobe entina aty amin'ny andaboy satria andaboy manko tetika sa zay atao zareo port io nefa iny lalany topolasy vavy andalovana tanàna. Tsy maintsy mandalo amin'ny tanàna zany igny defa ho entin'ny rivotra. No mafisiny ihany koa manko zany anatin'ny vidéo ho azavana amintsika eto topolasy topovavy fa misy atao hoe tiako antimo zany any aminay Toliarana. Mahafantatra zany dôlo na zazakely na olon-dehibe io tiako antimo na ianao any Andro ihany na ianao tampon-tanànan'ny Toliara ao na ianao ihany koa Menabe misy rivotra mifofofo avy any. Tsy hainao avy aiza tena mifofofo avy any antimo zay manko anary tiako antimo. Io rivotra io topolasy topovavy miditra anatin'ny trano, miditra rehetrarehetra ianao andalana tonga de entiny. Fa io tsy fantatritsika fa hoe ny vahoaka izay pombany ity pastelaire ty ne mahafantatry ny io tiako antimo io. Zany hoe rivotra mifofofo avy any atsimo zay. Io dia raha ohatra ka hoe io pastelaire io misy rivotra mifofofo mitondra ireo camion mitondra fasy mainty reo hamono tena mahafaty. Fa zay tsy raharahin'ny reto vazaha Andrajoela sy ny forongony reto fa indrindra ihany koa ty posta 10 zareo irakiraka ity Tiniko Roberto ity. No mahafisiny manko zany anatin'ny vidéo arahantsika manko faneho-kevitra nataon'ny sombamboaka teo aloha Kéron Dialson ary no mahafisiny ihany koa fa hoe tsisy raharahin'ny ty fitondram-pandrakana zay vazaha ty ny hainy vahoaka malagasy. No mahafisiny manko zany fa andao aro arahantsika zany faneho-kevitra nataon'ny sombamboaka Kéron Dialson zay. Nataon'ny fanjakana manao tsinitsinina ny resaka ain'ny vahoaka. Manao tsinitsinina ny resaka hoe zavatra mahafaty de sarotsaromana fotsiny am'izao. Antaona ho tatery bakeo mandalo mba faritsy aby misy olombelo aby igny ziska andaboy tsy maintsy mandalo toerana fonenan'olo igny. Ka lafa tiofin-drivotsy igny hiparitaky am rivotsy iainatsika hanimba ny taova-pisy foa, hanimba ny hapisy malformation, hapisy cancerana avokavoka, hapisy cancer calcul rénaux, olana momba ny voa. Teny hilokaloka hoe raha mibo ny rivotra abony tioko antimo io fasy mainty io, ny akora zay misy radioactif ao anatin'ny fasy mainty tsy voasakanao zay. Hiparitaky partout, hitatsika zany amin'ny fasiky avy an-tragnotsika, fasiky ambony kitrelitsika, fasiky ambony fingatsika, fasiky zisiky militsy amin'ny maso, militsy amin'ny vava sagnatria manono maso sy vava tsy fatao amintsika agny. Tsisy nandinika an'izany. Hitenenako amintsika hoe aza moramoraina io. Araka hitantsika zany topolasy topovavy ny faneho-kevitra nataon'ny sombamboaka teo aloha Kéron Dialson fa hamoray ny reto fitondram-pandrakana reto te hazo vola malaky zareo fa tsy jereny zareo hamono olana ety pastelaire ity e. Ary ho jerentsika ihany koa no mahafisy ny manam-pahaizana manokana mahakasiky ny pastelaire ity professeur Stéphane Arcson izay mijery antsipiriny misy point anankitelo no azavany manokana mahakasiky ny pastelaire ity. Andao raha ho jerentsika manokana izany faneho-kevitra nataony izay. Scientifique mikasika ny radioactivité ateraky ny vy mavesatra métoloro radioactif atao hoe rutile monazite sy ilmenite
izay misy uranium 238, thorium 232, potassium 40 ao anatiny fasika mainty no hazavaiko fohifohy. Ao koa ireo produits chimiques anadiovana ireo fasika ireo ary manimba ny fahasalaman'ny faramanimby sy ny tontolo iainana. Ny antony voalohany dia raha vao mivoaka mahazo rivotra ambonin'ny tany ireo vy mavesatra anatin'ny fasika mainty ireo dia lasa aktifa ny radioactivité na tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana aza amin'izy ireo mbola any ambanin'ny tany. Ohatra nomen'ny amiraly Didier Ratsiraka ny gazy sulfurika mivoaka avy eo an-kibo manamaimbo trano, etitra ny anarany moa. Ampio koa ny lamokana atody rehefa vakiana ny akora. Ny antony faharoa, tsy maintsy diovina ny fasika mainty hahazoana izay tena ilaina purification, ary mila produits chimiques sy rano aman-taonina maromaro izay andany ny réserve nappes phréatiques ao amin'ny faritra atsimo andrefana io. Io rano maloto io dia stockena ao anaty bassin de rétention ary misy produits chimiques sy métaux radioactifs manimba ny tontolo iainana sy ny fahasalamana io rano io. Ny antony fahatelo, ny silo istokena an'ireo fasika mainty voafantina ireo sy ny fomba anolanana azy any ivelany dia mila maimbo tsara mba tsy hamparitaka ny radioactivité. Ny analizy voalohany natao tao Ranobe dia nataon'ny Universitén'ny Tuléar sy Universitén'ny Ankatso tamin'ny 2017 notarian'ny professeur Pax Rajaonery, mpikaroka sy mpampianatra chimie fizika eny Ankatso. Nampiasa ny fitaovany NST ry zareo ary naseho tao amin'ny Akademia Malagasy ny résultat tamin'ny conférence EPMAD 17 ary publié en ligne tao amin'ny journal Econf l'Université de Stanford tany États-Unis. Hita tamin'izany fa ambony be ny tahan'ny radioactivité avy amin'ny thorium 232 tao amin'ny Ranobe 1796 becquerel par kilogramme oharina amin'ny an'ny QMM Fort Dauphin 180 hatramin'ny 212 becquerel par kilo. Ary mihoatra ny zakan'ny vatan'olombelona tsy mahazo mihoatra ny 1000 becquerel par kilogramme. Norme ny agence de l'énergie atomique na IAEA io norme io. Ny analizy natao tao aoriana nataon'ny NSTN Ankatso dia ary nozaraina tao amin'ny Facebook sy télévision ny vidéo momban'io dia milaza fa ambany tsy misy atahorana ny tahan'ny radioactivité ao Ranobe ary mifanohitra tamin'ny résultat teo aloha. Noho izany rehefa tsy mifanaraka ny résultat amin'ny fikarohana siantifika dia tsy maintsy mamerina manao analyse indépendante sy impartial vaovao hijerena ny lesoka tamin'ireo analizy natao teo aloha ireo. Confrontation no nangatahanay hanao débat mikasika an'io zavatra io tao amin'ny conférence internationale EPMAD 24 tamin'ny oktobra lasa teo, hahitana ny marina sy ny lesoka amin'ny analizy nataon'ny Université ny Tuléar sy ny Université ny NSTN. Ary tsara ho fantatra koa hoe taiza no nangalana ny échantillon nanaovana ireo analizy ireo. Nasaina koa ny solotenan'ny ministère ny mines sy ny environnement ary ny base Tuléar niaraka tamin'ireo mpanohitra ny projet. Nahagaga nefa fa ny mpanohitra ihany no tonga namariny fanasana sy ireo olon-tsotra ary tsy mazava ny antony tsy nahatongava ny solotenan'ny NST na ministera sy ny base Tuléar. Nanontaniana moa ny NST hoe azo jerena ve ny résultat nareo? Ny valiteny dia hoe propriétén'ny ministère de l'environnement io résultat io satria izy no ny mandaté anay hanao analyse ary lasa top secret ilay résultat. Tsara koa ny mampahafantatra fa ankoatra ny recherche militaire sy défense, ny valin'ny fikarohana siantifika dia natao zaraina ho an'ny rehetra ary tsy maintsy mandalo ao amin'ny commission d'experts izay mivalide ny résultat ho publiena ao amin'ny journal scientifique spécialisé vao manan-kery. Koa hatramin'izao dia tsy mbola manan-kery ny résultat ny NSTN amin'ny lafy scientifique ary tsy tokony ho voizy ny fanjakana hanohanana io projet base Tuléar io.
hitantsika amin'izany tompolahy sy tompoko vavy fanehoan-kevitra olona manam-pahaizana professeur Stéphane Arson iny eo ihany koa ny fanehoan-kevitra nataon'ny sombam-bahoaka teo aloha Corinne Dialson iny ahoana ary ny tokony atao satria ifitsinam-pandrakana ny amin'izao fotoana izao forcevar zareo ty zavatra ty hisokatra aiza nareo ry vahoaka any Adego mitsanganana nareo tompolahy sy tompoko vavy fa ty tolona ty dia tsy ho an'ny vahoaka ny tapitanana ny toliarana faridany toliara ihany fô tsika rehetrarehetra aiza nareo vahoaka ny Mazenga Mahajanga mitsanganana nareo tompolahy sy tompoko vavy aiza ihany koa nareo ny vahoaka ny Fianaratsoa aiza nareo tompolahy sy tompoko vavy mba mitsangana fa ty dia tolona iraisam-pirenena iraisantsika rehetrarehetra firenena malalatsika ty raha mbola mahatsapa hoe mitepo miaina tsika rehetrarehetra tokony sarotona amin'ny tanitsika rehetrarehetra zay aiza nareo ny vahoaka ny Toamasina ny Tamatavy mitsangana nareo tompolahy sy tompoko vavy amin'izao ady hiatrehany vahoaka ny toliara zany fa indrindrindrindra ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra zay kapitalitsika izay mitsangana rehetra io ne tsy raharahin'ny filompirena Andrajoely izy io vazaha 8 cm zay tsy maintsy na dia misy zavatra mitsanga mitsoka izy any amin'ny taniny any ana France izy any izy miadana izy eo ihany koa izy na mety andeha Dubai satria samy misy tanàna dolo rehetrarehetra reo ka tsika ho voa mafy tiatsika ve havatsika ho ripadripaka tsy io havatsika ripadripaka io fa alainy zareo ny harenatsika mba misy tambiny misy 4% nareo ve nareo vahoaka ny Adeko hahazo an'io 4% nareo ny vahoaka Mazenga hahazo an'io nareo vahoaka ny Thomas sy Fianaratsoa mba hahazo ihany koa ve nareo 4% hazo nareo ka ity dia tolona ho antsika rehetrarehetra tompolahy sy tompoko vavy no amafisy tanatin'ny vidéo no amafisiny ihany koa Corinne Dialson fa misy atao hoe tiako antimo zany tiako antimo rivotra mifofofofo io dia isan-taona na tsy haiko hoe firy fois io sy na firy fois fa na firy fois rehefa tena hoe misy rivotra tiako antimo zay ihany fatratrimo mahalala zany dolo na pomba na mpanohitra fa mahagaga reto mahatia kely reto dia tsy fantatra zareo fa misy tiako antimo rivotra zay tena misy fasika io miditra anatin'ny tranon'olona tompolahy sy tompoko vavy ianao zandalany mitondra moto na mitondra bisikileta mitondra tôbily fa tena mijano mila mijano anao fa tsy mila mandeha fa misy rivotra tena mifofofo zany fantatra dolo rehetra zany eo ihany koa amin'izao fotoana izao mahavelombolo ny ampamoaka ataon'ny colonel Charles izay mahakasika ny raharam-pirenena resaka fanonganam-panjakana eo ihany koa ny resaka Bois de Rose trafic Bois de Rose eo ihany koa ministra teo aloha antony amin'ny ramparany mahakasiky nyty trafic Bois de Rose zay ampamoaka amin'izao fotoana izao aiza re tsika vahoaka malagasy iza no andrasantsika ty andao raharantsika fa nokevitra natao zareo izay le tsy possible moko zany le ahitanao anany eto amin'ny vidéo fa ity amiko ty ne zany le procès verbal zany ty fa ela be fa teto tanina zao koa ty alefa so WhatsApp aminah rehefa avy eo dia miaraka publieko amin'reto dossier reto ka le izy le izy zany ho alefako aminao fa saingy ampahany any no alefako aminao fa tsy izy ray manontolo gn'amy d'accord ampahany any no alefako aminao fa tsy izy rehetra manontolo satria mbola ity zavatra ty mbola tsy tapitra ty affaire ty ary zay no zay neny anenjeny zareo anatra amin'ny namono zareo anaty any am-ponja tany iny satria le namoaka ny secret ty mitovy zany satria mbola samy tsy tapitra aby io raha onontsika mbola tsy tapitra hoe ty raha tika zay ny tsy itiavako anazy hoe omenanao ray manontolo fa alefako aminao ny ampahany le izy dia eo anao mba mijerijery anazy fa ity zavatra ty misy 4 page izy ty misy 4 page 32 page izy ty 34 page ngamany izy ty zay raha tsy diso d'accord dia ny anaran'le zalahy polisy moa zany tonga de mipotrany eo fa zany hoe tsy tiako fotsiny teny any zalahy satria namana nge le polisy ary za zany de miteny anareo le polisy le nanao n'le ninty expertise balistique rahalahy tsy nareo mihitsy no cible tiako tenenina eto fa ianareo zay sorako navita le expertise de mba tonga ty ampelatanako soma tsara le dossier ary eto de mitodika amin'ny andriamatoa Maharanty le ry moko
rehefa tavaverina avy taty la réunion tamin'ny voalohany iny dia namangy anazy tamin'ny borony to fa hitako menatra mihitsy izy tamin'izany menatra zany efa tsy ampatsay anazy niny resaka iny fa za fotsiny mba namangy anazy to dia tena hitako izay menatra hoe toizay zay ny famitinana famakafakana ataontsika eto tompolazy tombovavy fa azadino an-trany fa lera zao mivonona atsika vaoaka malagasy rehetrarehetra masahy mijoro lera zao hitatsika fa ampamoaka ny olo-pirenena zay tia tanindrazana eo ihany koa ny fanokevitra olo manam-pahaizana mahakasika nyity pastelera ity iza zany no andrasantsika tompolahy sy tompoko vavy na ianao avy any atsimo na ianao avy any Diego Tamatave Mazenga Fianarantsoa fa indrindrindrindra atsika kapitaly rehetrarehetra iza andrasantsika raha hisy hamotika ity firenenantsika ity makasitraka tompolahy sy tompoko vavy azadiny miabonena manao zay amina manao commentaire afa atsika mahatsaratsara zavatra izay